Taranja volleyball mbola voandalana netiny namana Zakino avy any Guinée Équatoriale ihany izy ity satria dia nandalo tao Addis Abeba moa ny tena ny ary ny fakahita tamin'ny mpilalao malagasy iray izay mila ravinahitra HCCL izay milalao ny taranja volleyball amin'ny alalan'ny Melissa. Misy ary ny resadresaka ny fanaovan'ny namana Zakino tamin'ny Melissa. Inona nefa vokatra azonao niaraka tamin'ny club io nanomboka ny taona firy no nilalao tany? Nanomboka octobre 2016 nanomboka tany dia tamin'izay tamin'izay tany Maurice dia nahazo meilleur bloc za tamin'izay dia 2017 tsisy trophée azo individuel tany club nezany champion ligue foana 2016 2017 2018 inona ny hoe mety fampitahana amin'ny volley gasy sy ny volley any Seychelles? Fampitahana ny avantage zany manao match foana matetika zany manao match foana zay satria délégué ny club mifaninana sy ny tariny dia ny compétition ihany manomboka janvier jusqu'à décembre misy foana misy champion ligue misy tournoi landmarine na fédération dia zay ny avantage. Misy amboara hoentinao ty amboara azo tamin'iny? Ty amboara azo tamin'ny Seychelles tamin'ny 2017. Inona ny afatra Melissa ho an'ireo mpanao volley ambiny any Madagasikara zay maniry ianao an'izany hoe ila ravinahitra ny ivelany kotrany zay any kotrana le